Efa miarabantsika indray amin'izao alatsinainy valo amby roapolo ny volana Jona 2024 izao. Mbola ao anatin'ny fahatsiarovana ny andro manan-tantara ny 4 Jona 1700 nazahoantsika amin'ny fahaleovan-tena, ka dia mbola mamerina ny firarian-tsoan'ny rehetra amin'izao asaramanitra 2024 izao. Tena rehare ho antsika malagasy izany fahazahoana ny fahaleovan-tena izany, satria midika fandresena ny fanjanahantany. Tsaroana voalohany ireo zoky ray aman-dreny tia tanindrazana mahery fo, izay tsy nikery soroka, niady sy nafoy hatramin'ny ainy mba ahazahoantsika taranaka miaina malalaka ao anatin'ny fahafahana. Nanomboka ny 4 Jona 1700 izany, 12 taona aty aoriana, petraka amin'ny fanontaniana aiza ho aiza izay fahafahana sy fahaleovan-tena any Madagasikara izay. Voalohany, raha ny resaka fahafahana dia mibaribary ankehitriny ny fahaverezan'izay fahafahana izay, satria azo lazaina toa miana toerana ohatran'ny fenantitra ny fahafahana eto amintsika. Ary faharoa, resaka fahaleovan-tena dia mbola taraiky dia taraiky isika malagasy. 12 taona izany efa raha oharina amina fiainana olona, fiainan'olombelona izany, dia efa fiainana iray izany ho antsika malagasy, satria eo amin'ny 15 taona eo ny sahala taona ny halavan'ny andro iainan'ny malagasy izany amin'ny ankapobeny. Io raha mbola arakaraky ny fari-piainan'ny tsirairay. Izany hoe raha oharina amina olona izany ny fahaleovan-tenantsika, dia efa tokony olon-dehibe manana ny hajany sy ny toerany sy ny asiny. Fa indrisy dia mifanohitra amin'izay ny zava-misy, satria mbola azo oharina amin'ny zaza miana mandeha, mila tantanina, mila ampiana, ary koa mbola mila fahanana, tsy mahafahatena irery, tsy mahaveri-tena irery ny fanjakana malagasy amin'izao andro ankehitriny izao. Zavatra tena sarobidy indrindra eo amin'ny aim-pirenena, ireo zavatra roa ireo dia ny fahafahana izany sy ny fahaleovan-tena, izay antoky ny fandrosoana. Tsy afa-misaraka ireo zavatra telo ireo, satria tsy hisy ny fahaleovan-tena raha tsy mahavita tena ny firenena iray. Ary tsy ho tratra anefa izay fahavitantena izay raha tsy misy ny fandrosoana, kanefa ny fandrosoana dia tsy hisy na oviana na oviana raha tsy misy ny fahafahana. Ny tena dikan'ny hoe fahaleovan-tena mantsy
dia zay fahafahana, zany hoe afaka tsy miankin-doha ary indrindraindrindra tsy tsindriana hery vahiny avy any ivelany. Tsy mbola izany velively no toe-draharaha eto amintsika amin'izao fotoana izao. Tena mbola tsy milamina zany ty resaka fahafahana sy fahaleovantena ity fahaleovantena ity. Anao jery totika vetivety ny tantara nodiavin'ny firenena malagasy isika. Taona 1980 no niditra ankeriny voalohany teto amintsika ireo mpananibohitra frantsay. Ny tanjony dia ny anjanaka, zany hoe aka ny tanintsika sy ireo harenantsika ary hanaisotra ny fahafahantsika. Vokatr'izay dia lasa fananany ny tanintsika rehetra, lasa fananany hatramin'ny vahoaka izay lasa zanatany zany very zo tanteraka, azo oharina amina latabatra na vilia fananan'ny ireo mpanjanantany. Mbola tsy niova velively io politika mpanjanahana frantsay io mandrakandroany. Voatseritsika no naheno an'i Macron nikika ny antsoantso ici c'est la France, nefa ireo nosy tanintsika malagasy no antsony amin'izany, izay mbola bodony izy ireo hatramin'izay nahazoantsika amin'ny fahaleovantena izay, mbola tantara tsy milamina daholo zany. Raha atao ny kajy dia 700 taona angarangidiny zany zao no nitolomantsika ho an'ny tena fahafahana. Ady amanaina, tolona tsy tolona, tena namoizana aina maro dia maro tao anatin'izay taona lavabe izay. Ny singanina manokana tamin'izany tolona nataontsika izany dia ny tamin'ny 1779 izay niafara tamin'ny nahazoantsika ny fahaleovantena. Tsy mbola nilamina sy tomombana anefa ny fahaleovantena sy ny fahafahana, na dia efa nomenantsika mazava ara izay fahaleovantena izay ny 20 Jiona 1700, satria mbola nisy indray ny tolom-bahoaka tamin'ny volana May 27 izay nanaisotra ny farasisan'ny fanjanahantany sy ny fahafahana mbola sadasada ny ainantsika tamin'ireny fotoana ireny. Mbola namoizantsika aina maro izany tolom-bahoaka izany. Nisafotofoto sy tena tsy nilamina ny tantaram-pirenena malagasy tao anatin'izay 12 taona nahazoana ny fahaleovantena tao anaty farankisosina izay, dia repoblika efatra no nifandimby ary filoham-pirenena 8 no nitondra Madagasikara. Tsy pihina tao anatin'ireo filoham-pirenena 8 ireo, 7 no ara-dalàna, zany hoe
voafidim-bahoaka marina, fa ny iray naka fitondranankeliny nanonga-panjakana nandika lalàna. Ary tamin'ireo filoham-pirenena 7 ara-dalàna ireo dia 9 no naongana, tsy pihako fa 200 ny fanonganam-panjakana nisy manerana ny Afrika tao anatin'izay 80 taona lasa izay, vokatry ny fijabajabahan'ny mpanjanatany frantsay. Ary ray tamin'ireo 7 ara-dalàna, filoha ara-dalàna Madagasikara ireo no novonoiny, izany hoe fa nahasana ao anatin'ny fanonganana ihany zany fa tena fanonganana miaro-babibiana, mbola tsy fahita teto amin'ny tanintsika izany famonoana filoham-pirenena izany tamin'ny 1709 namonoana ny tompokolahy kolonely Risara Ratsimandrava. Tsy azo adinoina eo amin'ny tantaram-pirenena tolom-panafaham-pirenena izany satria anisan'ny vokatry ny fisakasakanana sy famonoana ny fahafahana sy ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Iray ihany tamin'izy 7 mirahalahy mianaka filoha teo aloha ireo no nanala tena, dia tompokolahy Jeneraly Gabriel Ramanantsoa izany, nanome fitondrana fahefana an'ny kolonely tompokolahy kolonely Ratsimandrava. Marihina tsara izany fa indroa no nisy ny fanonganam-panjakana miaramila, coup d'état militaire teto Madagasikara. Voalohany dia ny famonoana assassinat ny tompokolahy kolonely Ratsimandrava, ny faharoa dia ny nanonganana an'ny filoha Ravalomanana tamin'ny 2009 tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana miaramila izany, izay nazava dia mazava be fa nisy dia tanan'ny frantsay tao aorian'ireo fanonganana anankiroa ireo. Voarakitra ara-tantara izany ary misy ny porofo, sary, feo sy vidéo manamarina porofony tantara. Marihina fa 12 ny filoham-pirenena afrikanina novonoin'ny frantsay, ary isan'ireny ny tompokolahy kolonely Ratsimandrava. Tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2010 nataon'ny Rajoelina dia tsy takonafenina ny famadihana tanin-drazana nataony, satria nanaiky nataony ny frantsay fitaovana nanasorana ny Ravalomanana teo amin'ny fitondrana, izay isan'ireo filoham-pirenena efa teo an-dalana ny amoahana ny firenena malagasy amin'ny zogan'ny frantsay, izany hoe efa teny am-pamarinana ny fanjanahantany frantsay no nisy iny fanonganantany iny, fanonganam-panjakana iny azafady. Tena fanombana sy fandravana firenena
ary fivarotana tanindrazana. Misy ny profo hatramin'ny fivoriana fanomanana ny fanonganana hatramin'ny nolazain'ny Sarkozy fa fanonganam-panjakana reny, na koa ny fanamafisany ny vavolombelona naovan'ny tompoky floratsiraka vavolombelona fa niangavian'ny frantsay izy anampy any Rajoelina analana ny Ravalomanana teo. Mampalahelo tokoa izany fa dia zao samy babo mivokana izao isika. Niongana soamantsara moa zany ny filoha Ravalomanana fa ny fanovany fotony révolution nampanantenainy nanenjehana ny filoha teo aloha dia lasa kovavany fotsiny ary nanomboka ny taona 1920 dia niverina indray nahazo laka ireo mpanjanatany frantsay sy karana, niverina avokoa ireo geja isan-karazany zay efa afaka tao aorianan'ny fahaleovantena. Dia ny tsy fahazahoana maneho hevitra malalaka izany, na eny amin'ireny serasera Facebook, indrindra moa fa eny an-dalambe place publique eny, ny tsy fahazahoana mivorivory eny an-kianja, na dia hoe nisy ary ny kianjan'ny grevy na kianjan'ny demokrasia, na kianja privé zany hoe an'olona manokana aza dia tsy azo atao ny mivorivory, tsy azo atao ny milahatra eny an-dalambe, zany hoe maneho hevitra, satria lazaina fa manakorotana ny filaminam-bahoaka. Nefa ampatsahifiko antsika rehetra fa tamin'ny Rajoelina mbola teo amin'ny toeran'ny mpanohitra dia nisitraka tanteraka ireo fahafahana ireo izy, namory olona teny an-dalambe, tondra olona nilahatra, kiabary teny amin'ny 13 mai, tondra olona teny Amboditsirotra, fa no niazo ny toerana dia nidininy daholo ny zavatra rehetra. Verina zany ny jadona, verina ny tsy fisian'ny fahafahana tamin'ny andron'ny fanjanahantany. Maro tsy tamby saina tokoa ny zava-manahirana mianjady amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny, fa mbola averimberiko etona fa io resaka fahafahana io, fahaverezana fahafahana io ho zava-doza tena efa miatra ary ampidi-doza ny firenena malagasy atsoatsy raha tsy mitandrina isika samy mpiray tanindrazana. Porofo an'izany mampamono fahafahana any Rajoelina izany dia noesoriny tao amin'ny lalam-panorenana malagasy ny fahafahana. Repoblika telo teo aloha no nitondra filoham-pirenena 7 nitantana ny Madagasikara, fa ny tarigetra voalohany indrindra tsy niova tao amin'ireo repoblika telo voalohany ireo dia ny fahafahana ny voalohany indrindra, zay vao ny tanindrazana sy ny fandrosoana. Tokotelo tsy maintsy ajaina hiankinan'ny aim-pirenena ireo, nefa ny tena sarobidy indrindra
dia ny fahafahana no nofafany nalany tao amin'ny tarigetra ny Repoblika Madagasikara. Nivadika tanteraka ny rasa ankehitriny, niverina nahazo laka mpanjanantany, manjakazaka ny vahiny karana sy frantsay, niverina eo am-pelantanany tanteraka ny ain'ny firenena, dia eo mbola mamahana pozina, mamahan-dalitra ny firenena malagasy amin'ny teleferika tanamasoandro, ny flyover sy ireo stady filalaovana tsy hihinan-kanina, nefa ny tsy fahampita-tsakafo faobe na kery mananontanina maneran'izao tontolo izao vokatry ny ady any Ukraine. An'izay rehetrarehetra izay dia départ à zéro, miainga any mihiba ny aotra mihitsy zany ny firenena malagasy izay efa gisitra n'indry eran-tany amin'izao fotoana izao. Ary amin'ny manaraka dia anazava amin'ny antsipiriana izay loza miatra sy mitatao atsoatsy amintsika malagasy manoloana ny fahaverezan'ny fahafahantsika sy ny zoantsika izay. Fa dia raha antsika rehetra samy hotahian'Andriamanitra dia mandram-peona daholo indray. Veloma.